Nampiasa karazana ody maro ny malagasy nandritra ny ady ny fandrinana tamin'ireo vahiny mpanjana tany ka nitakina ny fahafahana hoy ireo manam-pahaizana, mpandalina ny fomban-drazana sy ny tantara. Tsy niasa araka ny tokony ho izy anefa izany tamin'io vanim-potoana io noho ny fisian'ireo nanota fady. Nyanja ny ody sy ny fanafody teo amin'ny ady fahaleovantena anisany nandrisika ny malagasy izay nipony tamin'izany fotoana izany amin'ny fampiasana an'io, izany hoe tsy manan-javatra hiateherana izy ahafahany miatrika ny hery ivelany izay mifanandrina sy mifanohatra amin'ny tenany. Efa nisy hotafady tao ka rehefa very ny asina dia tsy nandraitra. Iny ny raha nalala iny ny von'olona sy ny vonomoka nahazo tamin'izany fotoana. Tsy nisy naratsy ny fampiasana ody hoy ny mpahay tantara, Professeur Ravelomanana Jacqueline, ary nampiasa izany ireo ray aman-dreny nipoirana, saingy noharatsiana araka ny vanim-potoana. Ny sampy dia fitambarana ody be dia be, dia eo amin'ny ody eo misy ody manana spécialité ny ambiny tsirairay ny ody, dia rehefa farany ny sampy lasa sampy tsara fa tsy sampy ratsy. Na révérend Père Calère zay père jésuite manoratra an'izany ao amin'ny tantarany andreny. Dia jereo andrenam-ponimerina, il n'a pas fait science politique kanefa institutionnalisé ny ody institution militaire. Vao tonga mihitsy ny fivavahana kristianina dia zay zavatra rehetra mikasika ny malagasy amin'ny malagasy ohatran'ny ratsy. Dia rehefa avy eo iny mbola nitsindriny ny fanjanahantany. Dia izao tsika vao miezaka hoe inona ny tena mahagasy ny malagasy, dia ny anankiray amin'ireny ny ody malagasy. Tsara politika sy ara-toe-karena ihany. Ilaina ihany koa ny fahaleovantena eo amin'ny kolontsaina raha tiana ny androsoan'ny firenena. Sy nafahana manitsy ny zavatra diso, ohatran'ny hoe ny ody, ny sampy, araka ny fanazavandreo nanao famelabelarana, dia zavatra tsara ho an'ny firenena, ho antsika gasy, fa fanahinina, nolotoina sy nosombaina averiasina ny firenena. Ny zavatra toy izao zany dia fa ataoko hoe dingana lehibe indrindra moa maro ny tanora izay tsy mahafantatra amin'ny resaka hoe famerenana ny asina sy ny famerenana ny tena mahagasy antsika, satria tena tsy vitany hoe kolotsaina fotsiny ilay izy fa tena resaka maha-olona ary resaka ara-panahy, dia mampirisika ny tanora mihitsy andalina sy verina andoharano. Raha ny hevitro manokana hozy ianao tsy ho avitra ty firenena ity raha tsy miverina andoharano tsika. Notanterahana androany tena amin'ny anjery manontolo akatso ny fivoriana notarin'ireo mpandalina ny maha-olona, ny fomban-drazana sy ny tantara sy ireo mpianatra eny anivon'ny ambaratonga ambony izay niresana momba ny ody gasy sy ny toeran'izany nandritra ny tolona ho an'ny fahaleovantena. Nivoatra teto fa ilaina ny mamerina ny maha-izy azy ny fomban-drazana sy ny asina malagasy amin'izao vanim-potoana izao, saingy petrakolana lehibe manoloana izany ny fahavononany tsirairay manoloana ny fipisesika ireo kolontsaina avy any ivelany ampidirina eto amintsika. Atraiza fifoaza masom-panahy, atraiza maizy anao, efa najoro ny ahy, akasitrako ny ahy, satria tany mananjina, efa tany mananjara.